eo amin'ny sehatry ny politika kosa indray dia tirantsika manaraka ny mahakasika indrindra ny fividianana loholona izay vao avy nototosaina ny 9 desambra 2024 lasa teo. Nametraka fitoriana teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny Mapara Mahajanga mitaky ny fanafoana ny vato azon'ny lisitra HVM tao amin'ny faritany Mahajanga ny lisitra Mapara. Betsaka ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny lisitra HVM nandritra ny fividianana loholona izay nototosaina ny 9 desambra 2024 araka nambaran'ny lisitra Mapara faritany Mahajanga. Tsy fanarahan-dalàna izay nitondran'ny ekipa ny velo tsara Paul Bert Prof maromaro. Mangataka ny fanafoana ny vato azon'ny lisitra ny antoko HVM amin'ny faritra izay nanaovana requête satria nanao fitarainana zahay agny amin'ny district Soalala faritany Mahajanga zany, district Marovoay, district Mevatanana ary tao district Mampikony. Angatanay ny fanafoanana vato azon'ny HVM atao amin'ny district Mampikony satria nataonay ny requête ary misy proof nampiasa fitaovam-panjakana lehibe ny district. Io zao izy hitantsika amin'ny sary io ty zao tomobile chef district nanao propagande amin'ny restaurant atao hoe Kofmad zany ao Mampikony, nefa mazava tsara voararany lalàna amin'ny article 46 amin'ny code électoral hoe ny fampiasana ny voiture administrative dia tsy azo atao. Akoatra ny fitoriana napetraka eny anivon'ny HCC mitaky ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka ihany koa ny Mapara manoloana ny tsy fanarahan-dalàna nataona lehibe-na district. Manaitry ny tompona andraikitra indrindra ny ministre ny ati-tany, ministre ny ati-tany, ny premier ministre eny fahatra amin'ny président de république mihitsy handray fepetra mahakasika lehibe district ao Mampikony satria mandoto fitondrana zany hoe lehibe district tokony modèle hanao pratique ara-dalàna imasovao izy ndray zany no mitariky ny fomba tsy mety agny amin'ny faritry. Nisongadana indritra ireo nandritra fihaonana tamin'ny mpanao gazety izay nitontosaina teny Fohiben'ny Mapara Ambodifony. Anisan'ny tazana teny toerana ny colonel Lilson René izay laharana faharoa amin'ny lisitra Mapara Mahajanga. Saingy ny safidiny tsy haneho hevitra ny tenany. Raha tsy hivina ny voka-pividianana vonjimaika navoaka ny Seniny nahazo salanisa 220 faingo 8 isan-jato vato manan-kery ny HVM. Faharoa manaraka azy ny Mapara nahazo 320 faingo 7 isan-jato ary fahatelo ny TIM nahazo 3 faingo 7 isan-jato. Iova ve io voka-pividianana io? Oraisan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ve ny fitoriana natao Mapara ary izy ve ny fanafoanana ny vato ataon'ny HCC? Andrasana ny fanapa-kevitry ny HCC araka izany.